salamo novakina tamintsika teo fa 27 ka ny 14 dia tsy afeninay amin'ny zanakay koa eny ampitainay amin'ny taranaka ho avy ny zavatra tokony hiderana ny tompo ary koa ny asa mahery sy mahagaga nataony. Nosoratana ry havana ity salamo ity mba hampatsiahy ny Israely ny anton'ireo famaizana fandravana maro nataon'Andriamanitra niatra taminy nandritra ny tantarany teto amin'izao tontolo izao ity. Ka ity hira ny salamo ity nataony Asafa dia mampitandrina ny zanak'Israely mba handray lesona avy amin'ny tsy fantanterahana ara-panahy teo amin'ireo razambeny ary mba hiezaka mafy kosa tsy ho latsaka intsony ao amin'izay tsy finoana sy tsy fahatokina nananan'izy ireo. Ny olon'Andriamanitra ankehitriny dia tokony handinika tsara tokoa ity salamo ity satria betsaka ireo tsy manana intsony ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny heriny noho ny tsy finoana sy ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ka dia hoy ny mpanao salamo hoe tsy afeninay amin'ny zanakay ary ampitainay amin'ny taranaka ho avy. Zavatra anankiroa zany no tian'ny mpanao salamo ambara sy ho lazaina amin'ny taranaka ho avy tokony hiderana ny tompo sy ny asa mahery sy mahagaga izay nataony. Fiderana ny tompo izany no ambara amin'ny taranaka mifandimby satria izany no nahatafavoaka ny zanak'Israely tao anatin'ny adiny rehetra. Ary iza tokoa moa ny firenena tsy nandalo ady, iza tokoa moa ny firenena tsy nandalo zavatsarotra teto amin'ity zao tontolo izao ity, fa aiza ny fandreseny? Izany no ambara ny mpanao salamo ka ambara amin'ny taranaka mifandimby. Ny fiderana an'Andriamanitra izany no mampandresy. Manahoana moa zany hoe fiderana an'Andriamanitra izany? Manome voninahitra an'Andriamanitra amin'izay rehetra atao, miaina ny fahamarinana amin'ny finoana an'i Kristy. Manaiky ho tarihin'ireo fomba amatsoto avin'Andriamanitra fa tsy ny fomba amatsoto avin'izao tontolo izao. Araha ny famakina ny vaovao mafaly ny Mateo teo isika dia ao no mitanisa izany sotoavin'Andriamanitra izany. Mahantra ampanaho izy. Tsy maintsy manaiky isika fa tsy mahavita tena fa mila ny aina sy ny hery ary ny fahasoavana mahavelona avy amin'Andriamanitra. Malemy fanahy ho izy manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra sy mankatoa azy. Noana sy mangetaheta ny fahamarinana ho izy maniry sy mangetaheta ny fanatrehan'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, ny firaisana amin'i Kristy, ny fiombonana ary mangetaheta tianana ny zavatra mikasika an'Andriamanitra. Miantra izany ny sotoavin'Andriamanitra, mangoraka sy mitsetra an'ireo mijaly sy te hampiena ny fijaliana. Madio am-po afaka amin'ny herin'ny fahotana noho ny fahasoavan'Andriamanitra, miezaka manana toe-po tahaka an'Andriamanitra ho tia fahamarinana sy makahala ny ratsy. Tia fihavanana sotoavin'Andriamanitra izany. Efa vita fihavanana amin'Andriamanitra isika, miezaka mitona ny hafa mba hihavana amin'Andriamanitra. Izany no sotoavin'Andriamanitra ry havana. Fa ny faharoa manaraka azy koa amin'izany hoe fideranan'Andriamanitra izany dia manana fanomezam-pahasoavana. Fanomezam-pahasoavana. Izany fanomezam-pahasoavana izany ry havana dia tany sain'ny Paoly avokoa ireo antsoina hoe fanomezam-pahasoavana na karismata izy amin'ny teny Grika. Izy ireo dia faniriana naty na fahavononana ary koa fahazona fahefana fahaizana avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona tsirairay eo anivon'ny fiangonana mba handosoa ny vahoaka an'Andriamanitra ho amin'ny fahalebiazana sady hanambarana ny fitiavan'Andriamanitra. Manana
ny ray amin'izany fanomezam-pahasoavana izany ny olona rehetra tsirairay farafahakeliny zany. Hoy ny teny soratra masina ireo rehetra ireo dia asany fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Paoly apôstôly amin'ny Korintiana 4:12-20. Na izany aza tsy misakana ny isan'ny fanomezam-pahasoavana hafa araka n'izay aso ao amin'ny olona iray ny fanana ny fanomezam-pahasoavana lehibe iray. Satria hoy ny teny soratra masina hoe samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo tahaka ny mpitantana tsara ny fahasoavan'Andriamanitra izay miasa amin'ny fomba maro samihafa. Ary izany fanomezam-pahasoavana izany ry havana dia voatanisany Paoly koa amin'ny bokin'ny Romanina novakiana tamintsika teo. Ny olona manana fanomezam-pahasoavana dia mankahala ny ratsy. Ny olona manana fanomezam-pahasoavana dia mifikitra amin'ny tsara, mifankatia, mifanaja, mazoto amin'ny asa izay napetraka aminy, mafana fo. Kanefa koa anatin'izany asa metrana izany mahay mifaly izy satria manana fanantenana, maharitra an'izay mety ho zavatsarotra ho lalovana, miharitra ny zavatsarotra rehetra ary maharitra amin'ny fivavahana. Izany tenin'Andriamanitra izany fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra izany dia enao sy Andriamanitra. Isika rehetra izao dia nomenany izany ary sitrak'Andriamanitra nehoana ny voninahiny izany. Fa ny faharoa anankiray lehibe, afatra tsy maintsy ampitaina amin'ny taranaka mifandimbo ny mpanao salamo dia ny asa mahery sy mahagaga nataony teto amin'izao tontolo izao ity. Ny fahatsiarovana izany asa mahery sy mahagaga nataon'Andriamanitra izany no nitaonany olona hanao asa tsara, satria ny tompo mihitsy no miteny lazaiko marina dia marina aminareo fa zay mino ahy dia hanao ny asa ataoko ihany koa, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy satria makany amin'ny ray aho. Asa tsara. Andriamanitra raha nahary izao tontolo izao ry havana dia niteny izy hoe aritan'Andriamanitra fa tsara izany. Izaho sy ianao matoa velona eto ambonin'ity tany ity dia nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana, nataon'Andriamanitra ampiasainy izany anasoa ny manodidina anao, anasoa ny mpiara-belona aminao. Ary izany fanomezam-pahasoavana izany dia ananantsika izany. Raha mahatsiaro tsy manana izany ianao, mangatafa omen'Andriamanitra. Ary raha manana izany ianao, manana be dia be an'izany ianao, dia androany no anambaran'Andriamanitra aminao fa ilain'Andriamanitra izany hanao asa tsara, hanehoana voninahitr'Andriamanitra eto amin'ity tany sy firenena ity. Zarao izany fanomezam-pahasoavana izany mba handrosoany ny firenena. Ny olona matahotra an'Andriamanitra ka nomena fanomezam-pahasoavana ry havana dia tsy mitana ho azy samirery izany fa mizaraka maneho ny fahatsaran'Andriamanitra amin'izay rehetra ataony ka tsara ny asany ary mandresy lahatra ny olona izany. Izany tenin'Andriamanitra izany no ambara amintsika ampaherezana antsika ho antsika izay tapaporoana sisa tsy mahay ho ny fiteny, akanga sisa nanamborana telohan'ny ady sy ny tolona. Matoa ianao mbola omen'Andriamanitra tombonandro mpahavelomana na dia manan-kilema aza omen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ianao, fa mbola misy ilany ianao eto amin'ity tany mandalo ity, mbola misy tiany anehoanao ny voninahiny sy ny heriny izaranao ny fitiavana eto amin'ity tany ity mba handrosoany izao firenena izao. Ary izany no nambara ny mpanao salamo, nambara ny omben'ombeny izany ho an'ny taranaka mifandimby teo amin'ny zanak'Israely. Ary satria ny tenin'Andriamanitra dia tsy miova omaly Seigneur mandrakizay, mbola ambara manaka ankehitriny koa ry havana izany, ambara amin'ity firenena ity ny fideranan'Andriamanitra izay mampandresy azy, mampandroso azy, ambara amin'ity firenena ity ny asa mahery sy mahagaga nataon'Andriamanitra ka tokony ho ekeko, tokony ho ekenao, ary izany no tokony atahorantsika n'Andriamanitra. Andalantsika izany sotoavin'Andriamanitra izany, ahatonga antsika ho malemy fanahy ho tia fihavanana ary anatanteraka ny asa tsara ho voninahitr'Andriamanitra. Ka dia ho azy rery ny voninahitra ho amintsika ary ho amin'ity firenena ity ny asan'Andriamanitra mba hanaovantsika asa tsara. Amen.